fananam-bola ny manana fifidianana fa nahy ny fanjakana atao anaovana paikady politika. Ady amikolikoly 20 amin'ny 100 ny notiny Madagasikara. Tompom-piatsonana fasan'ny Garana sazy enjana no azo izay tsy manaja ny fipetra-ra-pahasalamana. Faltafahoana aminao indray ny tenako anatin'ny fampalalambavao ny MBS amin'ny takarivan'ny alakamisy voalohany volana Desambra ny taona 2024 ity mandolatra ny araba ary tombo kilasy tomboko vavy manasanao naraka ny fotoanany vavahatra amin'ny varany. Ny pejiny politika avy hatrany ara dia tsy azo ekena intsony ny tsisy ny fifidianana amin'ny taona 2024 raha nambarany Front National ny Antoko Vamy na ihany koa ny vahoaka miray ho an'ny androany. Tsy azo ekena ihany koa ny mety vinavinaina irosona amin'ny tetezamita indray. Ramano Menjanary, Manorandray Malala. Resa-bola eo anivon'ny seny anatanterahana ny fifidianana no adihevitra lalina ara-politika eto amin'ny firenena ankehitriny. Nilaza mantsy ny filohan'ny seny ny talatalasa teo fa tsy afaka iroso amin'ny fifidianana izy ireo raha toka tsy ampy ny vola hoentina manatanteraka izany avy amin'ny fanjakana. Nambarany filohan'ny Antoko Vamy androany afa tsy fahavononana iroso amin'ny fifidianana mihitsy ny zava-misy ary aina ho baiky politika sy tetika politika irosona amin'ny tetezamita vaovao ny zava-misy. Raha iresaka faratapony hoe vola zany tsika hoe ananan'ny Andro Rajoelina zany dia tadidrio tsara ohatran'ireny tranona serasera miongana ho azy ireny tsofon-drivotra misaoran'Andriamanitra aloha Andriamanitra tsy tia ratsy fa tsisy olona atao anatin'le trano fa raha nisy olona ka atao anatin'le trano dia faty olona mikaranana ihany koa fa anaovana zavatra kitoto ohatran'ireny kino hopitaly manara-penitra fa raha ao hopitaly manara-penitra anao sinao radio fotsiny ka na zavatra pareil hafa miovitrovotra dia efa mirotana ho azy koa olona ho tsabonana eo fa tsy olona ho vonoina koa dia ho maty hoana ho azy fa ny vola na kely ara nanany ny senia raha tena mandeha amin'ny lalan'ny fahamarinana ny senia apo azy ny vola azy ao am-pelantanany ao na ohatrin'ny io mahavita fifidianana zany tsy laharam-pahamehana intsony ny fampiakarana vola ho an'ny tetikasa ny filoham-pirenena amin'ny taona ho avy io ho iatrany ny nambarany lehibe lavitra noho ireo tetikasa ireo ny fiatriana io fifidianana io saingy inina atao antsirambiny izany ka nanaovana tetibola ho an'ny seny ambany dia ambany io. Ireo olona rehetrarehetra zavatra olona tamin'ny tetezamita daholo ireo rehetrarehetra tao anatin'ny seny ireo tsy misy indépendance zany. Donc raha ohatra tena hoe tena nohy fifidianana izy dia efa tokony hitady vola fa zay fitenen'ny maly kosa aloha dia efa tena mazava be mihitsy le izy hoe tsy hanao fifidianana izy. Tsisy fanisana vahoaka mandeha amin'ny loniny ange amin'izao fotoana izao fa tohatra ny sasany samborina any amin'ny taletamora, sasany samborina ery ampiasany, sasany samborina ery amin'ny zona izany hoe dia ho izy tadidio tsara le olona mandeha mitety tokantrano ireo mila vola koa zao ko manam-bola zany sy ndiko ny tsy hanam-bola anaovana fifidianana izy dia efa tena fotoana n'izao efa oka kosa izay oka kosa mba hisy le fifidianana. Tsy azo odivirana ny fampiresahana mba amana izao olana misy izao. Izany hoy ity filohan'ny antoko politika ity no antony hitakina ny fampiresahana ho an'ny rivelona rehetra mba amana izao olana misy izao. Zary to ankina amin'ny fanjakana irery mantsy izany kanefa ny fanjakana tsy mahavaolana samy irery akory fa manao fanapahan-kevitra amodika firenena sy ny fiainam-bahoaka indray mandritra ny 5 taona manaraka. Mbola isan'ny adihevitra be eto amin'ny firenena hatramin'izao ny mahakasika indrindra ny fetra fahafahan'ny CENI sy ny HCC mampiatra lalàna amin'ny mpitondra ankehitriny. Isan'ny adihevitra nivoaka tao amin'ny fihaonany antoko politika sy ny firaisamonim-pirenena ary ny olo-pirenena tsotra tamin'ny mpikamban'ny CENI izany talata lasa teo. Nampiaka-peo mahakasika izay indrindra moa ny antoko tiako Madagasikara nandritra ity fihaonana ity. Ramano Menjanary sy Manorandray Malala hatrany. Raha tsy aivony voatsely izay nikiasa anao etsika tao Morondava ny filomarika Ravalomanana sy ny tim saingy norara ny prefektura izany ny fanindran-dalana tamin'io anefa kopikolehan'ny filoham-pirenena ankehitriny notsenaina minisitra maro ary nampiasana fiara-panjakana natao tao an-toerana mba anitsahana fotsiny ny etsika izay ho ataony antoko tim io. Iza izany natao afaka mamory vahoaka sy ny mpikambana ho aminy dia iza no tsy avela mamory olona melohan'ny fampelezan-kevitra. Valiteny hita rena fantantsary kanefa dia misy foana karazana hoe faniliana andraikitra moa zany izy raha marimarina koa any amin'ireo ataontsika hoe manam-pahefana
zay voatonona manokana atao anatin'izany moa ny ministère de l'intérieur ary ny zavatra anisan'ny nafaly dia efa imbetsaka ihany zay manafatra foana amin'ity sakatsakana tsy afahany antoko manao ny andraikiny eo amin'ny fanentanana amin'le resaka amin'ny fisatanana ao anatin'izay lisy-pifidianana zay nanatry maso teo ary naheno mivantana n'ilay fitarainana mihitsy ny ministre de l'intérieur zay anisan'ny tompona andraikitra mifehy an'ireny ratsamangaika any amin'ny faritany sy ny any amin'ny faritra reny amin'ny fanomezan-dalana sy ny fanomezan-dalana ny fanaovan'ny antoko politika ny andraikitra satria zay dia manamafy tsy mpiara-nantoka amin'ny seni ny fahombiazana tsy fahombiazan'ity refonty ity zahay raha tsy omenanay aloha ny zo fototra ahafahanay manatanteraka ny andraikitra anay amin'ny antoko politika ara-dalàna anay tsy vao tamin'io ihany no nametraka fitarainana momba io ny antoko politika aty saingy hatreto dia tsy tazana ny tena fandraisana andraikitra ataon'ny seni sy ny ministerany atitandy izay nolazainy seni fa tokony andraikitra voalohany amin'izany io izay no amafisy ny sekretera jeneraly ny antoko fa sarotra ny ampisy fifidianana madio raha mbola voafanomanana fotsiny aza no misy ny fanavana afaka mamorim-pikatroka sy ny sakanana isaky ny mihetsika tsy naneho hevitra momba io fanontaniana io moa teo anivon'ny seni saingy nilaza kosa fa voarainy fa namariana raha na ino izany any koa ny ministry ny atitandy nilaza ny mpandrindra nasionaly ny antoko timy fa ho hita eo ny fivoarany amin'ny hetsika manaraka raha tena mihainy fanamariana ny seni sy ry tompona andraiky mpanjakana tonga tena toerana na mody mamory fotsiny ihany napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany ny rindra-baiko antsoina hoe sy Jacques izy ity moa dia fitaovana entina anatsarana ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara izay hita fa tena mbola tsy vao mivoafehy mihitsy aloha izany hatreto miala ranombana sy tokitra marila misy indray ny fitaovana vaovao napetraka hiadiana amin'ny kolikoly eto Madagasikara izay antsoina hoe SIGAC napetraka ity rindra-baiko izay nataony CSI na ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité ity mba ahafahana manatsara izay ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara izay izy ity moa outil informatique anangonana ny données rehetrarehetra mikasika ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanjakana tsara tantana zany ny atao hoe gouvernance fifampitondrana ozy izy ny sasany indraindray izahay eto amin'ny CSI moa zany araky ny lalàna no manana ny andraikitra hijery anao ny évaluation ny ady amin'ny kolikoly sy ny système de lutte contre la corruption ka ity outil informatique ity zany no entinay anatsarana ny évaluation ary anatsarana ny ireo tolo-kevitra sy recommandation sy conseil isan-karazany zay mety ataonay ao anatin'izany ohatra mety misy ny proposition de loi na ny proposition de réforme mikasika ny ady amin'ny kolikoly mba andaitra kokoa le izy ho an'ny vahoaka malagasy anisan'ireo niara-niasa tamin'ny CSI tamin'ny fandrafetana ity SIGAC ity ny Transparency International ary efa taonany maro no niatrehana izany ny fanondry IPC na ny indice de perception de corruption izay avoaka ny Transparency International izay taona raha teo dia tafiditra ao anatin'ny référence izay ho ampiasaina ao anatin'ny SIGAC raha eo amin'ny ady amin'ny kolikoly dia nahintsiny eo anivon'ny Transparency International fa mbola lavitrezaka i Madagasikara ataoko hoe zava-dehibe ho an'ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ny fametrahana an'ity SIGAC ity ilaina no atao hoe manametatra sy mijery hoe aiza ho aiza mariny tsika eo anatin'ilay ady amin'ny kolikoly satria misy ny paikady nasionaly fa ny tsapa sy ny hita ety anivon'ny fiarahamonina dia ohatrany hoe mbola tsy mandroso tsika dia raha ny endrika kolikoly eto amintsika aloha zany dia notintsika farany dia 26/100 dia izany hoe mbola lavitrezaka tsika zany raha io indicateur anankiray io fotsiny mijerevana fa tsy dia le noty foana koa ny tena zava-dehibe fa eo amin'ilay hoe fanitsiana ny zavatra efa fantatra fa tsy mety ao anatin'ilay tontolo ny ady amin'ny kolikoly dia anisan'izany zavatra tsy mety zany mety hoe fitanilana na koa fisalasalana eo amin'ny fitsarana rarahana ahihana kolikoly samihafa ohatra mila tapa-kevitra tsika zany eo anatin'ilay hoe ady amin'ny kolikoly zay ma hoe ady an'ilay izy tsy azo safosafony io zavatra io fa ady isan'andro amin'ny fisian'ity fitaovana ity zany dia ahafahantsika mijery tsara manao tombanezaka tena mipetraka sy mifototra amina données io ny fitenenana zany dia tokony hoe manampy ny mpitondra sy ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny zany mijery hoe inona mbola ezaka mila atao foronina daholo ireo sampandraharaha samihafa hiadiana amin'ny kolikoly eto Madagasikara saingy mbola tsy nahita ambokany izany hatreto izao napetraka izao indray ity rindra-baiko SIGAC ity izay mbola barainga ihany koa no mety ho vokatra izany
Pay toe-karena sy mivambahoaka no anisan'ny vahiny tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Araka izany, ny resaka mikasika ny fitantana andraram-pirenena sy ny lafiny ara-ekônomika no tena nasiana tsindrim-peo tamin'ity androany ity. Sary Senindran-tsariny Mathieu Prince. Fifidianana 2024 raha nisy mitana ny sainy olom-pirenena hatramin'izao. Anahoana ny atrehana azy? Ilamina ve? Hatreto na ny fanavaozana lisam-pifidianana izay efa ahitana sikera maro. Olana ihany koa nefa tsy andany ny teti-bola izay nambara ny seny fa tsy ampy natanterahana velively ny fifidianana. Tsy mbola hita taratra ihany koa izay fa matsimbola avy any ivelany. Na izany aza, sarotra ny laza fa mahalo tena ny seny, indrindra amin'izay lafin'ny vola sy fitaovana izay. Ohatra ny mbola tsy tsinjo ny olona raha tsy diso fieno zany, raha tsy diso fieno mbola tsy nisy naneho hevitra hoe ino ny vola omena anaovanareo fifidianana. Satria raha ny teti-bola-panjakana eto Madagasikara ny manahirana no miresaka amizay. Teti-bola-panjakana zany dia zao. Io le misy tatao tedaviny zareo raisina ho an'ny arena arena otrik'arena ambanin'ny tany io. Miakatra 20 isan-jato, misy ary miteny mihitsy hoe rehefa tena atao ny kajy dia 20 isan-jato ny tedavin'ny fanjakana alaina. Zany hoe tsisy vola ao zany. Tonga dia izay mahitsy zay ny eritrereto tsisy vola ao zany, noho zany tedavina zay ampidirana vola-panjakana be dia be. Ny olona mbola tsy nisy ny teny hoe ny firenena ampiambana ny firenena angamba hoe mbola miandry ve izy hoe amin'ny volana jona tena isy ve fifidianana zay izy voarina, fa taloha raha tsy diso ny fitadidiako any amin'ny 10 volana herintaona ny olona dia efa miteny hoe zay anampy amin'ny Madagasikara mba hisian'ny demokrasia eto Madagasikara dia efa nome vola zay. Tsy mbola niteny izy ny atontam-bola omeny fa efa niteny izy hoe zay vonina ny ampy Madagasikara. Sao mbola mangingina loatra mbola tsy fantatra dia ka le izy aloha zany io koa efa hatramin'ny ela koa no hita fa tsy hoe tsy voata amin'ity koa le olona zany rehefa hoe satria tadidio tsara fa ny vola omen'ny firenena anankiray nke ka hietran'ny alohan'ny mponina ny aminy. Dia noho izany tsy maintsy manao tamberina ndraikitra izy amin'izay vola omen'ny firenena naiza naiza io. Hoe ahoana le vola namenareo any ihany ahoana dia tsy maintsy manao ianao ohatra zany any Frantsa dia le conseil d'état dia miteny mihitsy hoe aizy le vola nanaovana an'izao, izy le vola nanaovana an'izao. Noho izany zany misy tamberina ndraikitra ataon'le le gouvernemanta izay manome endriny vola ireny. Tsy mety vita ihany koa hatramin'izao ny fametrahana vato fototra ataon'ny fanjakana. Ny eo tsy vita, ny eo miampiany. Atraizany ho aneketsika fampandriana dresa toy izao. Fomba fiasan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao io. Izay hatrany ampiandohana mihitsy, fa tsy hoe aty amin'ilay fiafaran'ilay mandat ihany akory, fa hatrany ampiandohana mihitsy no efa zay any amin'ny vato fototra no tena zava-dehibe ho an'ny fanjakana. Sika rehetrarehetra izay miasa amina fanatanterahana tetikasa amin'ny famolavolana tetikasa dia samy mahalala hoe ny teoria, ny fomba fijery ny atao hoe tetikasa dia ny tsy fananana an'ilay tetikasa hoe misy le tetikasa, misy le projet. Fa ny zava-dehibe indrindra dia ny hoe totosa ilay tetikasa, vita ilay tetikasa. Kanefa ny mifanohitra amin'izay ny ainan'ny firenena malagasy tato anatin'ny 4 taona farany farafahakeliny. Satria rehefa manao tetikasa dia ilay serasera ny mahamaika, ilay oeraoera ny zava-dehibe, ilay fampisehoana hoe misy ilay inisiativa averintsika foana io na any amin'ny fitantarana ny firenena ny amin'ny faratapony aza averintsika tsy maninona zany ny irairaina ny hoe IEM misy ilay inisiativa izay ilay tsirikevitra angamba ny ilazantsika azy, fa ny inisiativa tompoko tsy midika hoe tetikasa fa mila vadika ho tetikasa, ary rehefa vadika ho tetikasa misy dingana be dia be ny famadihana an'izany sy ny fanatanterahana an'izany fa izareo dingan'ireo koa tsy midika hoe tsy maintsy vita ilay asa na ilay inisiativa tany am-boalohany
tanteraka ary tena iaina n'le vahoaka. Akoatra ny rahampirenen no resahan'ny fandaharana ihany koa androany ny mikasika ny olona ny orinasa Jirama, ny toekarena sy ny fivangongon'ny fako eto Antananarivo renivohitra. Ivadika amin'ny lafam-baovao tanteraka isika dia ho mafy ny fanaraha-maso ny sakana ara-pahasalamana ho an'ny mpandeha sy amin'ny toby fiantsonany fasan'ny karana manomboka izao. Efa betsaka ny mivezivezy eny an-toerana amin'izao fotoana izao amin'ny fiandohan'ny volana desambra toy izao hiazo ny lelam-pirenena fahafito iny. Nisy noho izany ny afatra manokana nomeny mpitantana ity toby fiantsonana ity ho an'ireo filohana kooperativa rehetra. Jarmano Menjanahary, Manora Andriamalala. Nivoaka ny noto ho an'ny fiara fitateram-bahoaka rehetra fa miverina ny sakana ara-pahasalamana na mbola tsy voasakana mazava aza ny zotra regionaly sy ny nasionaly dia efa nandray fepetra momba izany ihany koa ny toby fiantsonana ny fahasahan'ny karana. 20 no fiara mivoaka n'Antananarivo isan'andro eto amin'ity toby fiantsonana ity, izay entana mpandeha hatrany amin'ny 200 mahery isan'andro. Tsy maintsy napetraka noho izany ny fepetra ho fisoroana ny fiparitahany aretina. Tapabolana eo zay no nray fepetra amin'ny geste barrière tamin'ny taon'ny fahamahivaizan'ny Covid-19 ny 2020-2021 zany. Hoana eto amin'ny toby fiantsonana amin'ny fahasahan-karana dia tena mandray tanteraka ary tena sarotiny tanteraka amin'ny resaka geste barrière satria ny anay eza dia mihiboka lavitra be bizy mba atao hoe adiny ray adiny roa ny ao anatiny fa ny anay dia mandritra ny alina manontolo noho izany zay dia ny tobila miangeto dia tsy maintsy alaina température misy thermoflash ato aminay. Ny tobila miala eto mivoaka eto dia efa manao kasibosy daholo ny olona ao anatiny satria lavitra ny toerana itodiany. Ankehitriny zay dia efa mametraka any koa ny DLM zany hoe ny fanasana tanana amin'ny savony ary indrindra efa somary manetana kely sensibilisation ato amin'ny radio anay zay ny fitangorongoronana ny fikambanana hoe olona 10 mitangorongorona fa efa mandrava an'izany izay eto amin'ny toby fiantsonana amin'ny fahasahan-karana. Mahakasika kosa ny fiatrena ny fetin'ny krismasy sy ny farantaona dia hoentitra ny fizavana toy ny kalitaon'ny fiara iasana, ny fipetra sakana ara-pahasalamana ary indrindra fa ny kalitao ara-teknika ny fiara rehetra mivoaka ity toby fiantsonana ity. Eto dia efa manetana sahady any amin'ny filohana kooperativa aloha satria ny kooperativa rehetrarehetra eo miala amin'ny province raha eto makany amin'ny notre province dia ny kalitaoana tomobile, ny kalitaoana pamily ary ny kalitaoan'ny birao tsirairay box tsirairay. Izany hoe tomobile efa tsara entretien satria raha malala fa ny lalana tena ratsy tena ratsy, piesy apetaka ratsy, ny andro nefa ao anatin'ny saison de pluie raha norambaratra dia tsy maintsy mipetraka daholo ny fahatsarany tomobile. Ny pamily manomboka eto dia matanjaka, tomaty ary ara-dalàna tsy manao tona miverina. Ny lavitra mihoatra ny 400 km dia efa misy doublage. Ny tomobile miasa aminay rehefa tena ao anatin'ny fety ohatrandreny mahatratra any amin'ny 100 isan'andro mivoaka eto fa amin'izao aloha dia manodididina eo amin'ny 20 ao. Contrôle au départ misy ao, misy polisy ao, misy solotenanay ao ary misy solotenan'ny sécurité routière ao, zay vao mainga ny tomobile. Ary fanindrinay eto amin'ny toby fiantsonana amin'ny fahasahan-karana dia ho krismasy, ho taom-baovao, 0 accident. Na dia mbola tsy fetin'ny farantaona aza dia tsikatra ho maro sahady ny mivezivezy sy mivoaka ny faritra hiazo ny lalam-pirenena fahafito iny amin'izao fotoana izao. Mbola tazana ihany koa ny fahavitsian'ny olona manao arivava sy aro-orona na dia efa misy aza ny fepetrany raisy ny mpitantana ity toby fiantsonana etsy amin'ny fahasahan-karana ity. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia tsy voahaja intsony ny fepetra sakana hiadina amin'ny Covid-19 eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Misy ny mandray fepetra manokana toy ny sekoly sy ny trano fandraisam-bahiny sy ny sisa manoloana ny fianaka ny valanaretina. Tamin'ny herinandro lasa iny moa dia namoizana ain'olona mihitsy ny Covid-19 ary ny tany voambarina fa mitondra ny Covid ihany koa dia tsy mitsaha mitombo indrindra ho anana Lamanga sy ny faritra manodidina. Andro Miaratina sy Tahiriny Aina. Miverina mirongatra ary miakatra trany tany ireo olona voamarina fa voan'ny Covid-19 eto amintsika amin'izao fotoana izao. Efa nisy lavo mihitsy aza raha ny tarimarika ny voaka isan-kerinandro. Tsikaritra ihany koa tatoato fa mirongatra ireo karazana aretina mitovy fiseho amin'ny Covid-19 toy ny fanaviana, mandosy mivalana, avizanana, koa karsery, mivoaka karazana tandomerina menamena. Virose, io no antsoina ireo mpitsabo ity karazana aretina ity izay mamely mafy ireo zaza sy ankizy ka ilana fanantonana tobi-pahasalamana. Manoloana izany anefa
mbola maro no tsy miraika variana amin'ny fitediavana isan'andro anykana ny fihetsika tsotra toy ny fanaovana arovava aza adino na tsy atao mihitsy mitaky fahatongavan-tsain'ny rehetra no ahafana miady amin'ny ty aretina ity ho ny olom-pireneny tsy tokony ho tia tena ny rehetra fa ny tombotsoa maro no mila tandremana zany tapitsoa marary daholo izay hitanao rehetra zao mandeha dokotera aloha na ohatra zany za zao vao tamin'ny herinandro narary ny lahatra ohatran'inona tsy maintsy tsy nakany ama famindra aretina eo ny afara dia lasa mihevoka sy ohatra zany zao raha tsy mampiasa kasibosy fa manina zay anao tsy manao kasibosy eny mampiasa ihany fa rehefa andalana mandeha bus ohatra zany eo rehefa le tena be olona be zany fa rehefa ohatra zao dia ohatra malagasy zany aloha niveko an'izany dia misy ny anisan'ny sary tahotra zany milona tena mitandro fahasalamana moa ny akabetrany koa nefa manao tandrevaka dia olony tsy matahotra dia le manao tandrevaka nefa maro anisy beka be zany le manao tandrevaka fa vitsy anisy nefa le olona le mitandrina ohatran'izao ataona izao moa zany anisan'le mitandrina zay za zao na eno ronjato no vo dia ray no maty eo dia fisaroana zany verina manao kasibosy ohatranay zao mandray fara-paha-kevitra manomboka amin'ny tirina ty manao kasibosy manasa tanana mampiasa zel satria zay miserasera amin'olona koa dia zay fisaroana tsara indrindra ho any rehetra moa zany dia mifanentanana zany aloha maily foana fa ny aina lahatokana eto amintsika tsy voaja aloha raha hoe resaka fitandremana tsy voaja be dia be mbola manao tandrametaka be dia be no manao fananina nefa le aretina tena tsy misangisangy fahitana aloha sarosarotra ihany aloha le izy fa mety kokoa zany tokony ataon'ny olona samy mitandrina lehilehibehoana dia mandray le fetiketra efa taloha efa nahazatra zany mba tsy tombony be loatra nanamafy ireo mpivarotra arovava fa manomboka mitomby ireo mpanjifa ny masika atatao anaty ny herinandro raha manodidina ny iray hatramin'ny folofonosana amin'ny 50 zany no lafy teo aloha mahatratra 70 kosa izany amin'izao fotoana izao maro karazana izy ireo ka ny any ankizy no tena mandeha efa misy ihany koa ireo mamandrika mialoha be zao mila manao kasibosy zay teo aloha teo tsy dia nandeha kasibosy dia zao izy rehefa mandeha dia ndraiky ny kasibosy an'izao satria ohatra ny hoe lokatra hono ny aretina indray le aretina zao zao malany ray patia zao malany lopatia malany zato isa zany teo zao ta amin'ny anina teo 20 fa zao zao mbo malany 70 sanandro 70 paquet sa 70 isa 20 dia ohatrina ny kasibosy anankiray zao kasibosy iray zao afa mbola solidena zato fa ny singa ny terinjato dia efa zato ale manao ny anam-pianarana dia misy koa olona fa leobe atika aza aty dia le kelikely ny tsara zay mampandeha le anankizy zay zao fa livre zao tazo solde sady manana tena mipetaka manoko 300 ny tazony laha hitokana ny aina mila mitandrina sy misoroka mialoha ny rehetra hisoroana ireo fahavoazana mety ho ateraky ny fiparitahan'ny aretina misy ireo fepetra sakana toy ny fanaovana arovava sy orina fanasana tanana matetika amin'ny rano sy ny savony na ny fampiasana ireny gel désinfectant ireny indrindra ny fanaovana vaksiny miaro amin'ny aretina efa maro ateo ireo karazany afaka hisafidianany rehetra arakaraka ny torohevitry ny mpitsabo fadina ny manao dokotera tena ny fanantonana mpitsabo sy ny tobim-pahasalamana no vahaolana tsara indrindra raha misy tranga hafahafa sy mampiayay momba ny fahasalamana nankalazaina androany ny andro iraisam-pirenena amin'ny ady amin'ny tsimok'aretina VIH sida nisy nihesikana namariana izany teny amin'ny paroviana lakely nandritra ny efatrandro izay ny farana tamin'ity androany ity mialy rary nombana sy tokra marola tafiditra ao anatin'ireo ady ara-pahasalamana mbola trehan'i Madagasikara ny ady amin'ny tsimok'aretina VIH sida manodidina ny 730 ireo olona mitondra izany tsimok'aretina izany manerana ny nosy raha ireo lehilahy no tena nahitana betsaka ity tranga ity tany aloha efa saika mitovy ny isan'ny lehilahy sy ny vehivavy mitondra izany amin'izao fotoana izao eto Antananarivo no ahitana betsaka amin'ireo olona tratran'ity tsimok'aretina ity ary ireo tanora no tena tratran'izany araka ny voalaza hatrany misy ihany koa ireo zaza manodidina ny herintaona no efa ahitana ny tsimok'aretina VIH sida izay nifindran'ny reniny nandritra ny fitondrana vohoka raha ny eto Madagasikara zao fa mianika ny 10,000 mahery atsika ny olona mitondra tsimok'aretina VIH sida dia raha ny situation misy aloha hatreto aloha efa niovan'ny atsara ny fandraisana an-tanana zany hoe efa misy ny ARV disponible foana dia ny charge virale koa misy ville anankisivy efa misy an'le izy fa mbola olana ao atsika zao ny ARV ho an'ny zazakely
dia zaza voateraka zany na Hervé Nourrisson dia reny zany mbola matetika misy région mbola mitaraina foana hoe tsisy fanafody ho an-jazakely dia voavy Diego zaho zao vao tamin'ny Afakomaly ny any Diego zao efa tsisy raha tsy boaty roa nefa reny zany isany antoka ampitomboana le fiarovan'le zaza sy hanampiana aza mba hitombo iaina tsara miaraka amin'ny VIH tsy ho arariny sida. Raha ny olona mitondra VIH sida zao Tananarivo moa makapitaly azy tena betsaka indrindra sady aty koa moa ny matetika ny olona mitsoka aty satria aty zany le fitsaboana sy le fandosirina le hoe tsy fantatr'olona any amin'ny province somary teritery kely mifanelokely sy fanavakavana dia aorinan'izay zay vao Majunga zay vao miditra Ambilobe Diogo ao zay vao miditra amin'izay Tamatavy dia Morondava dia Tuliar zay vao amin'izay Fort Dauphin. Fitopolo na valopolo isan-jatony avy amin'ny firaisana ranofo tsy voahary daholo fa be da be zany le olona tsy nafantatra taloha raha tamin'ny 10 taona lasa raha ina ohatra hoe tokony any amin'ny 25 000 any olona séropositif tokony ho hita vitsikely ny hita dia niezaka nanao effort zany ny mpiantsehatra amin'ny ady dia miampotra tsikelikely le olona ary misy le olona efa somary stade avancé zay vao voatsabo dia tsy mirongotra dans le sens izy hoe miparitaka le VIH fa mirongotra dans le sens hoe mipotra tsikelikely le olona efa séropositif. Vinavinaina ody miarivo sy efatralina ny isan'ireo olona mitondra ity tsimokaretina ity manerana ny nosy ka mbola eo pitadiavana ireo mety 3 alina ambiny ireo mpisehatra amin'ny ady atao amin'ny tsimokaretina VIH sida araka ny fanazavana hatrany. Araka ny angom-baovao natao ihany koa dia olona araiky amin'zato no tonga nanao fitiliana ity tsimokaretina ity teny amin'ny parvy Analakely nanomboka ny alatsinainy lasa teo ka hatramin'ny androany atoandro. Olona iray tamin'ireo no voalaza fa mitondra izany tsimokaretina izany. Hijanona amin'izay pejy ny fahasalamana izay hatrany isika fa ho an'ny Mahajanga kosa indray dia vitsy ny olona mba mahavita manangona vola hiatrehana fitsaboana ny anivon'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao ho any ankamaroany dia tsy maintsy miditra raha sanatria misy marary tampoka ao an-trano. Mitatra ny vaovao mahakasika izay ary mpanao gazety MBS any Mahajanga. Ray mpianakaviana iray mpiasa eny anivon'ny fahasalamana no velotaraina amin'ny antso izay mahazo azy. Nilaza ity lohan'ankohonana ity fa tsy nandray ny tambokasa sara nandritra ny taona maromaro. Mpiasa teo anivon'ny komina ambonivohitra Mahajanga izy no voatendry asa eny anivon'ny fahasalamana. Rehefa nifindra teo amin'ny toerana natokana ho azy io anefa dia tsy mba nisitraka ny tambokasa sarany anokanany izanany ary tsy mba tafiditra ny an-tsekoly anefa mba mpiasa mpanjakana. Tsy tafiditra ao anatin'ny fandalim-bola isam-bolana ho an'ny fianakaviana anankiray rehefa marary tampoka eo anivon'ny tokantrano satria dia lany ny ofatrano ny famana ihany koa ny jirama ny kolazy mpianatra indrindra fa ny sakafoanina isanandro any ka mitroso sisa no atao. Manana izay misy aloha ny tahira ohatra ka hoe anao sendra ohatra hoe andohana voantazo kely na voansery zany mba misy fanafody mifanefitra an'izay ao tokantrano fa ohatra kosa hoe fanafody ohatra hoe aretina mahery vaika na salan'izay dia tsy maintsy mahondry tombo-pahasalamana na hoe ny CSB akaika nefa tahiranao zay tsy midika hoe tsy fahasalamana manamela tahira anao anatin'ny trano kanefa ny misy zavatra hafa mila atao ny vola zany afaka mivadibadika atao zavatra hafa kanefa raha ohatra misy tampoka le obstacle le resy fahasalamana tsy hoe tsy mivoaka ny vola iny kanefa misy ny fotoana iny tsy eo le vola ka zay mahatonga le trosa midegna manjary le olona zany le tsy tadiavina zany le fahasalamana manjary marary teraka vola ny aretina miteraka foana le aretina manjary miteraka crise ampalahelo etrindaniny dia miakatra dia miakatra toy ny tsy izy ihany koa ny vidin'ny fanafody ny anivon'ny pharmacie reny amin'izao fotoana zao ary tsy misy ny fanaraha-maso atao amin'ny fanjakana mihitsy. Le vidin'le fanafody zany mba tokony moyen tokony mba misy zany fidinan'le kely fanafody karazany le ho any amin'ny hôpitaly nefa na mandeha amin'ny hôpitaly dengana be le vidin'ny fanafody nefa marary ihany. Fangatany reto reim-pianakaviana ireto dia ny mba jereva fanjakana akaiky ny makasika n'izany setry ny famorotam-panafody zany indrindra fa rehefa misy raha tampoka mba misy ampiny fanjakana fa nefa tokony atao mihitsy zay mpitantona fanjakana amin'izany vidin'ny fanafody fa le zany atao hoe tsy fahasalamana zay tokony atao misy hoe pharmacie hoe zany vidy fanafody tokony atao zakara zany misy fa tena mampalahelo.
tamin'ny fitondran'ny filotolo Markaravalomanana dia efa nisy ny tete-bola voatokana ho an'ny voaka sahirana eny anivon'ny hôpitaly Mpanjakana ireny. Mbola misy hoe zany amin'izao fotoana izao sa efa tsisy intsony? Hijano any Mahajanga hatrany isika tao anatin'ny toy ny vaovao manaraka ity mpiasan'ny fahasalamana iray any an-toerana no velotaraina amin'ny antso izay mahazo azy amin'izao fotoana izao nandritra ny taona maro io iray mpianakaviana tsy nandray ny tampoka sasarany kanefa dia voamarina tsara fa mpiasa-panjakana ny tenany nampiakatra ny raharaha dia anivon'ny fitsarana ity farany fa tsy nisy vokany izany mandraka androany mitatitra amintsika ny andindiny izay atranty MBS Mahajanga. Ray mpianakaviana iray mpiasa anivon'ny fahasalamana no velotaraina amin'ny antso izay mahazo azy. Nilaza ity lohan'ankohonana ity fa tsy nandray ny tampoka sasara nandritra ny taona maromaro. Mpiasa teo anivon'ny komina Ambonivohitra Mahajanga izy no vatendry asa eny anivon'ny fahasalamana. Rehefa nifindra teo amin'ny toerana notokana ho azy io anefa dia tsy mba nisitraka ny tampoka sasarany anokanany izany ary tsy mba tafiditra ny an-tsekoly anefa mba mpiasa-panjakana ihany. Za manana profo mipetraka ty ny dosioko ty. Efa milaza hoe condamne commune nefa manaraka lalàna jiaby tsisy lalàna tsy nitaterako. Zay tsy mampianatra ny zanany dia saziny nefa zanakany tsary nianatra. Za tompoko mpiasan'ny commune miasa ty amin'ny santé ato amin'ny CSB satria santé sy ny CSB dia olona lalana raika ihany izy ireo satria commune ny hôpitaly na ny commune ny Majunga. Izay ny mahatonga le CSB sy ny santé ray asa reo ary anatin'ny bokato mihitsy any anatin'ny boky maintsokato misy hoe tompon'andraikitra ny ben'ny tanàna. Nampiakatra ny raharaha teny anivon'ny fitsarana ity lehilahy ka nandresy tao anatin'izany. Hatramin'izao anefa dia mbola tsy voavaly ny etaentany toa lasa kolokolo avolenta noho ny anjady aminy sy ny valiny tarainany. Kolokolo aby zany zavatra zany mana tsy mifanateterana ny didim-pitsarana tompoko dia efa kolokolo jiaby. Zay anatin'ny lalànany voalohany ka aloha teatarako anisan'ny kolokolo dia za manana bulletin original tena ara-dalàna nefa natao borduro. Kolokolo zany tompoko amiko. Ny fahamezana fampijaliana ny teniko tsy mandray karama atao anatin'ny fiainako andavanandro kolokolo zany tompoko. Zavatra rehetra zany dia kolokolo abiko na amin'ny tsy fanateterana ny didim-pitsaranako ty dia efa kolokolo jiaby zay. Natokana ho an'ny madinika ve izany ny fampiarana ny lalàna misy eto Madagasikara sa natao hijerena saranga sy lokom-bolo. Rehefa iza sy olona toa ny ahoana dia miatra aingana ny valim-pitsarana fa rehefa iza kosa dia mienahena. Esory avokoa izay tsy mahomby mijaly ny mpanjifa aza atao kilalao-njaza ny fiainan'ny vahoaka malagasy ny orinasa Jirama izay mihitsy no hitarika ny vahoaka idina an-dalamera amin'itoy izao nahitsy moa ny mpiaron'izao ny mpanjifa ao anatin'ny filmizao mimpamara nilaza izany androany nandritra ny tafampanao gazety nataon'izy ireo teny amin'ny foibeny androany ny Zavandremahefa sy Anitra Kotomalala. Tsy mitsahatra ny mitotongana ary vao maika mampiteny ny mona ny tolotra omeny Jirama ny mpanjifa ankehitriny. Maharitra andro maromaro ny delestazy amina faritra maro eto Madagasikara. Torak'izay ihany koa ny fisitrahana raha fisotro madio. Alaolona ny Jirama hatrany ny tsy fahatomombanana ara-pitaovana. Lazaina fa misy ny fanarenana sy ny fampitombonana herinaratra ataon'ny fanjakana kanefa atao vao maika azy mamafatrany ny fahatapahan-jiro. Tsy tantaratra ny tena fahavononan'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny ao anatin'ny orinasa Jirama anarina ity orinasa ity ho ny mpiarony izy ny mpanjifa. Fa zara-tena fantatra mazava dia hoe tsy afa-po le mpanjifa aloha mijala ny mpanjifa malagasy zay mandoa facture isam-bolana ary ny tanay io dia ao anatin'ny lisy dia hoe ilay resaka tsy famokarany Jirama iny ny tena marina iny tena fotsy ny olana fa maninona no lasan'ny privé tanteraka ilay famokarana ny angovo anatin'ny Jirama. Zay ny tena olana io e. Nakoatran'izay ohatrany hoe blabla daholo ihany. Misy olo tena koa misy hoe conseil d'administration. Zay koa mahita hoe conseil d'administration inona marina moa nataona ao amin'ilay conseil d'administration. Misy olo tena tsika mianakavy an'iny conseil d'administration. Manara-maso mijery ny fandehany Jirama. Fa naninona hatramin'izao? Naninona ny tsisy fiovana? Ateroriana. Naninona ny lasa zao ny zavatra misy? Zany hoe tsy navita ny asa ve zany nareo koa tao amin'ny filakefim-piletamana tao? Ary lasa rehefa laony amin'izy ny rihitra. Aminay samy tompon'andraikitra daholy ao anatiny ao. Tsy misy hoe iza na iza fa tompon'andraikitra daholy raha mahatsy ampiteny samy tompon'andraikitra daholy ny olona izay heverina fa
mikarakara sy ny serasera to anatin'le jirama io hoe zao nanaovana an'io zao namboarana nefa ny tsy tavoakory le izy zay ne mpanjifa mitazana koa hoe sady mandoa vola temenakavy kanefa tsy misitraky matsiaro mijanoko to lasa taon'ny fanjakana sy ireo tompon'andraikitra isa-tsokajany kilalao ny fiainan'ny vahoaka malagasy porofon'izany ireny fanaovana tantely afa-drakotra ny orinasa jirama ireny ho ihany ireto mpiaro ny izony mpanjifa ireto inge mahamenatra le izy hoe zavatra tena fiainam-pireneny zao ve ny lalaovinao ary mampalahery mihitsy satria misy vahoaka victime ao anatiny na ny sécurité any fotsiny ary eny an-tagna dia efa mampalahelo hoe ahoana ny fijeriny jiramany zany dia le stage mifelamy lazaina fa tsy ampy zao tsisy sansoloky mangareto fa izany ve nametrana anareo engeny amaolana ny anazava amin'ny tanàna ary zay dia miady mihitsy amin'ny mampiaro ny mpanjifa anay hoe aza lalovina amin'ny fiainam-bahoaka aza lalovina amin'ny fiainam-pirenena ary zay dia mamerina ary mametraka ary mitaky asoro zay tsy izy tonga dia mahitsy asoro zay tsy izy azy tsy nafisalasalana fa raha vao tsikombakomba aminareo nareo rehetra zany miara izy zay ny zavatra apetraka mazava hoe rehefa tsy akany andraiky ny fanjakana rehefa tsy aka ndraikitra ny fitondrana zay tary mpiaro ny zony pension nitarika anao miala tsiny miala fony fa tonga dia mahitsy ny resaka zay nitarika anao fa tsisy ahafananao aizina lava eto maro ny vahaolana azo atao hamba hahafahan'ny orinasa jirama mihodina araka ny tokony ho izy ho ihany ireto mpiaro ny izony mpanjifa ireto ohatra zao tsika fotsiny resaka hoe angovy resaka atao amin'ny resaka rano hidrolika maninona ny tsy mandefalefatsika makany le izy maninona ny tsy mezaka tsika manao le système hydrolika fa mbola manafatra n'ity groupe termique ity ihany tsika dia nefa fantareo fa lafo be satria mampiasa solika mihitsy zay fa raha ohatra fotsika hoe chute de lili ohatra ny mifatran'alavory iny mihitsy zay fa mbola mora lavitra ny vola loha mikasika an'io raha ampiasaina io tadavana ny fanamboarana an'io tena hoe amokatra angovy io noho ny fividianana groupena 100 mégawatt ohatra zany tena teneny koa tena misy ara tokony azo atao be dia be eto amintsika fa miankina aminareo ihany io antony ray mety mahatonga ny fipoahana ara-tsosialy izao fijalian'ny vahoaka amin'ny tsy fisitrahana herinaratra izao ho ihany ireto mpiaro ny izony mpanjifa ireto fianakaviana fitopolo amin'izady kosa no tsy manan-kialofa netsy amin'ny fokontany Ambohimarina Ambatolampy tsy mahafotsy amin'izao fotoana izao trano roa amby roapolo tafo no narodana nalain'ny tompon'ny tany ny tany nipetrahan'izy ireo antaonany maro nilaza ny tompon'ny tany mofa manana taratasy ara-dalàna saingy mitsipaka izany hatramin'ny farany kosa ny ankilany ary milaza fa tsy aly eo amin'ny tany io mihitsy Nzava-Andremahefa sy Andrakoto Malala tany mirefy 3 hektara eo ity hitantsika amin'ny sary ity fianakaviana fitopolo amin'izao no monina eto ahitana trano roa amby roapolo tafo ny alarobia lasa teo tonga nandrodana ny trano rehetra teo amin'ity tany ity ny milaza ho tompon'ny tany vady tany niaraka tamin'ny taratasy niaraka tamin'ny mpitandro filaminana ary andehandela maromaro no nanatanteraka izany raha ny fanazavandreo mponina tsy manan-kialofana hatramin'ny androany ireo fianakaviana anjaton'ireo trano sase asizay sisa azo ialofana sisa no ipetrahan'izy ireo tsy manana taratasy mazava izahay asaingy efa no ajarinay antonany maro ity tany ity hoy ireo mponina nanomboka tamin'ny 770 dadabenay nefa nanomboka mipetraka teto ka hatramin'izao ny fandehana moa efa nanaovana fangatahana tany amin'ny district sy ny commune le izy dia efa nanaovana commune fitsiriana dia efa manao reconnaissance ozy izy dia efa milamina efa moka borne ny andaniny nefa efa navoaka titre borne atsokosoko tany eny Atsisazo zay matory dia ny etapy-tany eto rehetra eny dia moka mihinana anay daholo tsisy alofana an'io raha ny tefa ho avy fa varatra tanteraka ny fa efa favaratra ity ny andro tsisy ninina tsy mihitsy zay ankilany nitondra fanazavana ny milaza ho tompon'ny tany fa tany efa titre borne hatrany amboalohany io tany io resaka sy ny fa gardien napetraky ny dadako teo izy gardien
dimolany ihany satria zay fa nataonay fa tsy fanaraka tsony zay. Rem-pianakaviana ponina ireny fa raha mihitsy zay fa siry ny hevitra zay tsy nisy hoe sanatry tena to ary efa tribunal journaliste Terina hoe alana dina tany io hoe oentina aty amin'ny bropoko tany izy na aty amin'ny trampoko tsy mety jirojiry hoe itsitako zany isany tony congrès natao teto Antananarivo izy ireo fa lara tsy te manerana nosy ny sosialindreo mpianatra sy ireo hoan'ny taona maro ireo tonga ireo raha tonga pahefa nanana olana nandritran'ny kongresy kanefa rehefa tonga teto moa zany zavatra zany dia hita fa tena tsy misy vovana iray ary zay indrindra no mampanahy anay satria hatram'izao zany dia tsy fantatra hoe inona ny zavatra mazava ho entina ny mpianatra zay maniraka nandeha aty zareo mba miandro hoe mba misy zavatra mba misy zavatra kely na dia tsy amin'ny 100% ary mba miova eny amin'ny université na ny kalitao na ny infrastructure na ny zavatra maro samihafa dia zay no antony anisany ilazanay fa tsy lahara-pamehana amin'izao fanjakana izao mihitsy ny fampianarana ambony. Fanatsarana sy fitadiavam-baolana ho an'ireo université manerana ny Madagasikara no tena antony izao hetsika nataona izao ho ihany ireto mpianatra ireto saingy tona vadiky ny fanjakana ho zavatra fa indray izany. Rehefa tonga teto moa zany izahay hita igny fampisehoagna tamin'ny la zone marina zay nentiny ministry ny serasera Lalatina Andriantongarivo zay nilaza fa misy zavatra ambadiky politika, misy mpanosika, misy mpamatsy vola ity kongresy zay ataony filohan'ny fikambanana aty. Kanefa eto moa zay dia nidisovonay tanteraka zay zavatra zay satria finiavagna isaka avy taminay filohan'ny fikambanana, finiavagna isaka avy taminay mpianatra no nanosika zay tonga teto ary oka tompoko tsy teniteny zavatra tsy fantatra fa mba ny marina ny lazaigny ary mba manadihady alohaka ny teny fa lasa maso rena be zany mahita ny zavatra ohatran'ireny.
eto izahay reto a dia mbola mamerina hatrany a ny fionana fangatahana fionana amin'ny andriamatofoloa tsy hoe akory anao mpitolo izahay hoe ny olona ambassadeur miona amin'ny filoham-pirenena misy protocole be dabe efa nisy protocole na be dabe any nalefana ihany a fa mety tsy fantatra raha tsy tonga any aminao andriamatofoloa fa efa nanao izahay dia izahay reto a nalahelo izahay raha zavatra nalena taty a zay mba manantena hitondra zavatra kely ao amin'ny vahoaka sy ny mpianatra fanazavana miazonay ary le fanazavana hoentina ihany dia efa presque fanazavana efa fantatra ny mpianatra daholo a ody tanapolo zany izahay a ody a andeha hitondra tia fanazavana dia tsara fantatsika mpianatra izay zavatra izay a fa tsisy vahaolana azonay taty amin'ny tompona andraikitra taty tompoko fa fanazavana miazonay. Tsy tafiditra tamin'ity fivoriana ara-potoana ny antenimera ity araka izany ilay fikasan'ireto mpianatra ireto ametraka tolo-dalàna ho fanatsarana izay tontolo ny fampianarana sy ny sosialin'ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony izay. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao ny maresaka iraisam-pireneny taoriany fiasiketsehana nanapa-kevitra ny analefaka ny fepetra manoloana ny fianaky ny Covid-19 Chine ny fiasiketsehana izay niafara tamin'ny fitakiana ny fialan'ny flo Xi Jinping Ravrazafy Mahenina sy Tahirinaina. Fipetranapetraka ny fitondram-panjakana sinoa ny tsy maintsy sy ny fihibohana ho andreo faritra feno marary ny Covid-19. Andro maromaro anefa, nisy fihetsiketsehana tao Pekin, Shanghai, Canton sy Wuhan noho tsy fisiana fahalalahana mivezivezy. Nivadika andrasaka tonga hatramin'ny fangatahana ny fametrapelan'ny flo Xi Jinping. Tamin'ny fanambarana nataon'ny Praiminisitra Lefitra Sonosholanina omaly, manoloana ny Komisiona Nasionaly ny Fahasalamana no nandikany maro fa matahotra ny fitondram-panjakana. Tsy mahery no niendrika Covid-19 hatramin'izay no misy, ho ny Praiminisitra Lefitra ka alefahana ny fepetra. Anisan'ny pekady ihany koa ny fanafainganana ny fanaovam-bakisiny ireo zokiolona. Nofoanana ihany koa ny fihibohana tany Canton izay efa niatra ny sabotsy teo ary nitrangana fifandonana teo ampitandro filaminana sy ny mponina. Dia izay ihany koa araka izany no manakatona ampejy fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao hatrana naraka izany hatramin'ny farany. Aorian'ny fandaharana Ahona Marina sy ny fandaharana Global News no anarahantsika ny horonan-tsary Honest Vif. Ny tena kosa ametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny raha fitsindray tompoko.